Ny olasaina amin'izao fotoana izao dia momba ny resaka fandroàna diavoly. Inona moa no mahatonga ny resaka ho tonga amin'izany satria hitantsika tamin'ity faran'ny herinandro ity fa nisy izay zavatra nataon'ny fivavaka teny amin'ny tokotany malalaky ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra, na ilay antsointsika hoe kianjan'ny fahatelo ambin'ny folo Mey roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo, io arakaraka ny fijery politika. Maro ireo mianatra, maro ireo te hiafina, misy koa ny mandrapirapy, misy ny mihomehy nahita ny zava-nitranga, iny samy manana ny fomba fijery. Ny mampalahelo moa dia atao hoe tsy mampalahelo ihany koa e, satria ny antony mahatonga an'izay fahamenarana izay dia hoe lasa lalaovina amin'ny lalao politika ilay fandroàna diavoly. Izay no tena antony mahatonga izany mpijavatra mety fahamenarana, mety fameorana, mety fananarana ny fifohazana izay. Ny tena an'izany nefa dia tsara ho antsika mahafantatra hoe nanahoana moa, inona moa ny antony nahatonga ireny zavatra ireny. Tsotra mazava loatra ny mahatonga izany zavatra izany. Ny olona nanao an'ireny voalohany indrindra dia laika aloha izy voalohany indrindra tany amin'ny faritra manodidina ny Fianarantsoa iny. Manarak'izany ihany koa dia nanampy mianatra isan'andro nisoratra masina ireo fianakaviana kely ireo. Dia tamin'izay fotoana izay no rehefa nianatra zareo, nampianatra ny mpitandrina NMS tao Ambatoreny, nampianatra ny Norveziana NMS tao Soatanana, nampianatra azy ireo, ary zareo ihany koa dia mifampianatra tao amin'ny tao isan'andro izany. Dia nisy ary nahitany an'izay ilay fantatsika amin'izao fotoana izao hoe teny fahefana. Rehefa natao izany hitan-jareo izany izay zavatra izay ary tsapan'ny zareo fa tena ilaina ho an'ny fiarahamonina malagasy, ho an'ny fiarahamonina ambanivohitra ireny zavatra ireny satria tena sahaza sy antonona azy na dia tsy nampianarin'ny fiangonana efa tafahorina izany na tao amin'ny LMS na tao amin'ny NMS izany. Satria izay moa izany no nohon'ny protestanta tany amin'ny faritra Betsileo tamin'izany fotoana izany. Dia ny mpampianatra zareo dia misy ny fampianarana izany natao entina hitoriana ny filazantsara amin'ny olona mitana an'io, dia olona mitana ny sikidy, olona manaraka ny fanandroana. Dia ny fampianarana atao dia tena izay mipaka fo lalina tokoa ary ho an'izay kristiana moa dia mahatsapa tsara hoe miditra amin'ilay ataontsika hoe ny vokatry ny nofo sy ny vokatry ny fanahy. Tsika afaka mandalina lalina kokoa momba izany zavatra izany. Tsara ho marihana ange fa na tamin'izany fotoana izany aza dia efa nisy ireo tsy nankasitraka izany fandroàna diavoly izany. Lasaina ihany koa moa izany rehefa tonga ny fanjanahantany dia noteren'ny mpanjanantany ny fiangonana rehetra ho tsy maintsy eo ambany fiahian'ny misionera eoropeana mba tsy hisian'ny atao hoe kavarara filaza azy. Neo raha amin'ny lafiny ilany koa izany dia hoe fahafahana hoe manana fahaleovantena, fiangonana manana fahaleovantena. Efa izany no nahitany izay hoe ohatra mitady hiroborobo izany fifohazam-panahy teratany tsy eo ambany fifehezan'ny misionera izany. Noho izay toe-javatra izay nahatonga ny tao Ambatoreny lasa niditra ho eo ambanin'ny fiahian'ny NMS tao Soatanana. Dia rehefa nisy ary izay zavatra izay dia ny misionera tao Soatanana no nanome taratasy ireo apôstôly ny antsoina azy iraka izay nasaina nitity ny vazantany efatra manerana an'i Madagasikara mba ahafahany mitory teny, ahafahany mampibebaka ny olona. Tsara ho marihana avy eko hatrany tsy ny olona an-tanan-dehibe na amin'ny ankapobeny ny olona an-tanan-dehibe tsy dia resy lahatra loatra amin'ny fitorian'ny fifohazana amin'izao fotoana izao aloha tsy haiko loatra fa tamin'izany fotoana izany tena mitsipaka mihitsy ka izany mahatonga ny hoe ambany ravinkazo no tena
resy lahatra tamin'ny fitoriana nataon'ny Bivoazana. De efa nisy ary zay zavatra izay dia tonga teto, rehefa hoe nitety ny fahazantany efa tantety Madagasikara zareo dia nisy fanapahan-kevitra niraisy ny Sanen'ny Lolanimberina izay mpitory ny filazantsara ihany koa, izay hanohana fitoriana filazantsara manerana Madagasikara ihany koa. Nandray fepetra ry zareo, inona ny fepetra niraisina? Dia ito zavatra ito mihitsiny. Nambara tao anatin'izany raha fa ny fiangonana tsirairay dia mahazo lalana afaka mampandroso ireny apôstôly anarany tamin'izany fotoana izany, dia hiraka izany fa kosa tsy mahazo manao ilay zavatra fanaony dia ny fandroahana devoly izany. Nandritry ny taona maro, ampolo taona maro, izany foana no zavatra nitranga. Izany ary nefa dia niroborobo hatrany ny Fivoazana, izay nitory ny fampibebahana, nitory ny fitiavan'Andriamanitra, nitory ny hanariana ny ody, nitory ny hanariana ny sampy, izay mahatonga azy ho tsy zakan'ny mpandala fomban-drazana loatra. Dia ireo olona izay voatsindrona tampoy niaraka amin'ny filazantsara ka nanary ny odiny na nandoro ny odiny dia nasiana izay fandroahana devoly izay hoe hiala tanteraka ao aminy izy, resaka fomba hanaovana izy izay niraisina ihany koa izany hoe mba ho tena afaka tokoa amin'ny fahefa-misaotana ny olona, dia natao izay zavatra izay dia nampianarina koa ny olona mba ho tena madio tokoa ao anatin'ny fivavahana tokoa. Izay ny zavatra nitranga tany ambanivohitra foana izany no mihidy fa ny andrenivohitra tsy dia nirarahan'izany loatra. Rehefa tonga ny fahaleovantena dia nialaraka kokoa izany ny fitoriana atao hoe Fivoazana, fa na izany na tsy izany dia mbola nisy hatrany ny fiangonana tsy nankasitraka azy io satria heverina ho manelingelina sa manana ny tohina ny fahefan'ny mpitondra fivavahana izay ilay izy. Tonga ary ny fotoana ankehitriny, tonga ny taon-jato faha iraika amby roapolo isika, lasa niroviroy tafiditra kianja toy ny tany nikanjan'ny fahatelo ambin'ny folo nilazaina teo tamin'ny roa amby roa arivo, sivy amby roa arivo ary ny amin'izao taona izao ilay zavatra inona mahatonga an'izany. Ny tsara ho marihana hoe tsy natao tao foana, tsy nandeha foana fa moa toa nitranga zavatra ohatran'ireny satria ady amin'ilay ratsy izay ao anatin'ny fiainana kristiana no natao hanaovana izany. Inona moa ilay ratsy ao anatin'izay ohatra ny fitiavam-bola tafahoatra, ny fitiavam-boninahitra tafahoatra, ny fitiavam-pahefana tafahoatra, izany no nahatonga ireny fanaovana sorona hety sy eroa ohatran'ny efa misy malaza, efa misy miaiky fa nanao tamin'izany tamin'ireo tratra izay nangalatra olona, misy ihany koa moa izany mianatra tao. Izay zavatra izay dia karazana hoe efa hita sahaby misy resaka heriny maizina ao anatin'izay, tsy maintsy edina izay ary ataoko fa izay mahatonga ny ao amin'ny fanjakana izay na ny PRRM na ny Prime Ministre dia samy mpiandry ihany koa nangataka tamin'ny fiangonana mba hanao iny zavatra iny. Dia izay ny zavatra misy ilay tany ambanivohitra izay ohatran'ny fanafenipenina tamin'izay no indro nipokatra rehefa tonga ny taon-jato faha iraika amby roapolo. Izay ny zavatra misy asa ahoana ny fijerintsika izay zavatra izay, ahoana ny fiherintsika mety ve izany zavatra izany. Izaho manokana na dia tsy Fivoazana aza aho dia tsy mitsipaka ireny mihitsy satria ady mpanahy nitranga, ady amin'ilay ratsy, izay ny antony nanaovana ireny ary mino aho fa izany ny ao Fivoazana moa izany tena mahatsapa an'izay ady ara-panahy izany. Tsy natao ho an'ny olona feno fahalalana ilay zavatra satria isika mahafantatra ny fahalalana mahampihariko izay koa mahatonga tena ohatran'ny zavatra mpanafo be izany zavatra izany saingy izay ny zava-misy. Anjarantsika ny mieritreritra sy mitsakotsako afaka maneho hevitsika natao ho an'ny kristiana ilay zavatra teo. Dia mankasitraka.